miaraba tsika ampijeretra miaraba ihany koa ny vahiny izay nasaina Andriamatory Jarakotoaroso Rasoava izay solombavambaoka voafito amin'ny distriktan'ny Ankazobe sady mpandinika fiarahamonina no vahintsika amin'izao fotoana izao. Miaraba tompoko. Miaraba ny Mamitina zay tonga manasanay amin'izao mialarobia izao ary miaraba ihany koa mpanaraka ny TV Presse Madagasikara zay tsy mitsahatra mikaroka vaovao sy hevitra maro samihafa ankasitrahana tompoko. Teboka vitsivitsy moa no hoentsika tahaka izao fandarana izao isan'izany ity resabe mikasika ny antsoina hoe fanalavana ny fiam-pitoam-piasan'ny volo fahatelo izay hitantsika moa zany fa somary noritiny izy ity tatoato etsakilany ihany koa ireo atao hoe etsika fiaraha-mitantana fiaraha-midinika atsoitson'ny mpanohatra ary anaovan'izy ireo ihany koa ny antsoina hoe référence nafakatahaka nyreny zavanisy tany Nepal reny izay no etsika atao an'izao fandarana izao anasana antsika rehetra anaraka zany hatramin'ny farany. Ianao moa fa mpanao lalàna araka izany anaranao zany tsy hanetsakitsaka ny lalam-pandrenana ve tsika tompoko izay moa fanontaniana mipetraka raha ohatra ka hiditra amin'izay ny mpitondra ary azo atao ihany koa ve nefa ny manao fitsapan-kevi-bahoaka raha ohatra ka ho tonga amin'izany tanjona zany. Miaraba ny mpanaraka ny TV Presse Mada amin'izao fotoana izao ary fanontaniana mipetraka dia hoe azo atao ve ny manalava ny fotoam-piasana ny filoha ankehitriny amin'ny lalam-pandrenana izay misy atsika ankehitriny. Ny tsara ho fantatra aloha dia alohan'ny anaovana an'izany rehetra zany dia maro ary tena betsaka mihitsy ny ataontsika hoe manana toerana ambony ankehitriny ao anatin'ny fitondrana na tsy ao anatin'ny fitondrana ny toerana nanany na anatina tetikasa na anatina orinasa maleo tena privé reny no tsy mahafantatra tsara ny rafitra misy ao anatin'ny lalam-pandrenana. Zay aloha ny anankiray zany hoe sa adidin'ny HCC ve zany sa adidin'ny CENI ny mampalala ny olom-pirenena tsirairay akoatra ny fotoana izay lany anatin'ny fitadiavana amin'ny andavanandro sy ny teritery arakasa any amin'ny toerana misy azy amin'ny ariva izay tsy hanana eritreritra kory ny andeha mba hijerijery zany atao hoe fiainam-pirenena sy lalàna mifehny fototra ny Madagasikara fijoroano firenena iray zany. Ny akamaroan'ny olona dia tsy mahafantatra ny atao hoe rafitra na hoe régime misy eto Madagasikara. Régime mahiny tsika raha antaninao ny directeur anankiray amina orinasa tsy miankina na directeur anankiray anatina androm-panjakana lehibe anankiray dia ny akamaroany mamaly zavatra tsy sahaza an'ilay lalàna fototra ny atao hoe lalam-pandrenana. Raha hikitika an'izay tsika dia za manentana any olona rehetrarehetra sy heverina fa afaka mamaky afaka mahatakatra mbanentana amin'ny mpiarabila toa azy fa toy izao ny lalam-pandrenana misy ankehitriny fa hikitika zahatra tsy fantatra ianao dia sanatria mivava miteny anenina indray na sanatria mivava miteny ho latsa-panenenana anatin'ny fanampahan-kevitra zay raisina fa dia entaniny andrano sy ny rapitsy fotsiny anaraka an'izay le taritiny lehibe anao ka tena manaiky tokoa fa andeha hikitika ny lalam-pandrenana. Tadio tsara fa raha ho anay izay mitoetra ty ambanivohitra ty dia ny vahoaka tsy malala ny akamaroany ny ao anatin'io lalam-pandrenana io. Nefa ny voalaza voalohany any milondohany any dia hoe ny vahoaka no masy mandidy. Ankehitriny ve voatazony zany masy mandidy ny vahoaka zany fa raha hikitika ny lalam-pandrenana ny fitondrana mijoro ankehitriny
de mba manoro-hevitra ihany aho hoe entano anatin'ny hainao manjery mpanjakana aloha ny vahoaka hoe zao a ny antony kitiatsika lalam-pandrinana izay a ny ainana teo. Raha ohatra mantsika mahafantatra amin'ny botolo fotsiny ny vahoaka izay hoe ahoana no anoloana zavatra na hokitiana zavatra nety zay nampijorany zao fitondrany zao a de hokitiana manaona indray misy zavatra tsy mety zany le lalam-pandrinana nisy teo ankilo teo aloha hatram'izay a ka ho atsaraina ve sa ho aratsiana. Zay zany zavatra mety ho voavoy ao anatin'izay ka amiko a raha anao an'izay ny fitondrana ankehitriny de tsara ary tokony ho voizina fanentanana ny olona afantatra ny atao hoe lalam-pandrinana hoe constitution. Zay zany zavatra ray voalohany tokony atao. Faharoa, rehefa anatin'ny fahalalana sy fahafantarana ny olona de mandefa ny dingana manaraka. Efa afaka didy amin'ny fantany ianao raha tsy nafantatra, raha tsy ninitsy na lalantsony ny vahoaka amin'ny ambaratonga misy azy tsiraidray fa manao an'le ataontsika hoe fitsapakevim-bahoaka ianao. Fitsapakevim-bahoaka de satria efa nafantatra le vahoaka ary nampahalalaina, ary io mo fomba fitazomana fahefana sy fijanona fitondrana ny fotoana. Ny fotoana mantsy a dia zava-dehibe loatra anatina fanapahan-kevitra, ka raha andeha hampafantatra ny vahoaka ao anatin'ny herinandro ianao zay lalam-pandrinana ny volavolaina andritry ny enim-bolana na 8 volana, mba sarotra ihany hantakarany ankamaroany betsaka an'izany fa mba ataovy amin'ny everanazy mba 2 volana maninitra etsika amin'ny fampalalana ny intizy lalam-pandrinana amin'ny ankapobeny ny rafitra misy iainantsika ankehitriny, fa tsy ilay ampahany kely mety mapety amin'ny fitondrana misy ankehitriny no ho voizitsika anatin'ny aina manjery. Teny basa ty fikavana ny ataoko fa tsy hoe akory fandrona zavatra hoentim-panoherana fahatany. Faharoan'izany a ny fikitiana lalam-pandrinana ho amintsika tany demokratika zay novaintsika tamin'ny tandrifana ankehitriny de efa zavatra tokony atao, satria ny lalam-pandrinana malagasy de manjary manery ny toe-karentsika tsy afaka hivelatra kokoa. Raha ohatra fotsiny ka hiverantsika fa hoe ao anatin'ny lalam-pandrinana malagasy dia ny teny ofisialy de teny roa, lela roa izy zay hoe langue maternelle, ndray frantsay ndray malagasy. Raha ho anay aloha zany aty ambanivohitra aty tsisy alana an'le voalohany satria salamy zay ny fiarabanay aty tsisy frantsay ngamy zany na kely azy. Ny mahagaga nefany ao anatin'ny lalam-pandrinana voaka ny masomandidy de tianyko ombeny ary zay resahako ombeny amin'ny olona mifanerasera amin'ny tena no hoe fa maninona ao anatin'ny androm-panjakana malagasy, zay malagasy ny filoha sy ny mpitatina rehetrarehetra ao hatrany anatin'ny direction ataontsika hoe fahaleovana fileova-paritra isa-tsokajiny ihany natale-paritra isa-tsokajiny ihany de teny frantsay no mifamoivoy ao. Mampalahelo aty aminay ty ambanivohitra aty atao amin'ny teny malagasy, atao amin'ny teny vazaha, teny frantsay ny didim-pitsarana. Tsy takatry ny malagasy akory ny zavatra voalaza ao, ka manenjika mandeha mianatra le zaza malagasy makany andrenivohitra na manenjika mandoa ekolazy na saram-pianarana lafo be makany amin'ireny atao hoe sekoly miteny vazaha reny, satria te hafantatra le didim-pitsarana mivoaka na hiverina fa zay natao hoe manam-pahaizana. So de zay le retsy no lesoko atsika amin'ity zavatra misy atsika ny amin'ny fiarahamonina ity ka mahatonga atsika ho voafetra. Ka raha izay ny anisany hokitiana ny lalam-pandrinana mba sosokevitra ny atao verina malagasy ofisialy ny teny rehetrarehetra ifampiserasirana tsy midika mihitsy fa tsy hoekena ny teny frantsay raha misy vazaha frantsay kosa eo aloha de
eo ianao mampiseho ny fahalalanao na fahaizanao am'le teny frantsay fa raha samy malagasy miteny malagasy sika mba fangatana na ary sosikevitra hoe avy ireny raikitika lalam-pandrenana ihantsika ao anatin'izao fitondran'izao misy ireny atao hoe trangana sy tany Nepal ireny maro moa ny zavatra nambaran'ireo indrindra fa ny mpanohatra hoe tsy mandeha tsy mirindra araka ny tokony ho izy ary fiaraha-midinika mihitsy ary ny tokony atao na fiaraha-mitantana raha maromarina kokoa ilaina mifampidiniana ilaina mifampiresahana mba tsy ho tonga an'izany Nepal zany ahoana ny hevitra andre matoloria rasoa Nepal firenena ray an'izy io raha tsy diso ary efa manana arikarena ambony ny arikarenantsika io firenena io raha mifahalalako azy saingy misy rafitra tsy mety am'le vahoaka na hoe ny rafitra na le mpitondra anatin'le rafitra ny tsy mety am'le vahoaka aloha zay avahantsika tsika nresaka tontolo ny lalam-pandrinana teo rafitra iny fa ny olona apetraka manatanteraka n'le rafitra ave mifanaraka tsara am'le olona le rafitra misy zay aloha zany zahatra tokony atao ho an'ny mpanohatra na ho an'ny mpitondra koa de jerevy tsara ny rafitra hoe nety tamin'ny mpitondra ave le rafitra ny ainany teo tsara fa manomboka mety tsy mety ary ho an'ny mpanohatra mahafantatra ny rafitra hitirina ve izy raha le rafitra lalam-pandrenana no jerena mahatonga azy anohatra an'le olona tadio fa anatin'ny fanoherana de mangingina foana ny fitsarana avony lalam-pandrenana zay zany zahatra misy matetika satria iny de ataontsika hoe iny ny hazo be vatakazo be mampijoro ny rantsana sy ny sampany akoho vony sy ny ravina raha izay ny azo anoharana azy fa raha ohatra hoe tsy mahafantatra ny rafitra dia aleoloha tsy manohatra raha nyfahafantarako a Nepal ny rafitra tany raha ny tantarana voaka am'ireny tambajotra isan-karazany reny tsy de rafitra nanahirana an'le vahoaka tany fa le olona tao anatin'ny rafitra no nanahirana an'le vahoaka tany ka lasa tonga amina fankalana miopapana mihoatra tanteraka mihitsy satria tonga tanatina fanenjehana ara-batana mihitsy zahatra nisy tany Nepal raha ny hita amin'ny sary isatsokajany reny fa tsy mbola misy mahafantatra aloha hoe rafitra inona ny rafitra misy any Nepal zay aloha zany ho an'ny mpanohatra mba fatarina aloha fa tsy de makatahaka be fatantsika satria tadio tsara fa nysotoavintsika malagasy de mandany reny amin'ny akapobeny satria natsika malagasy renge ny akamarony ataontsika hoe tsy ho betsaka fa misy zany ny malagasy betsaka ny manao famadihana ny sanatria vava miteny ny maty arany atsika mbola ho fongarina ho tsarovana ka itsika malagasy indray hoe ny famono ka no ady atrano tahaka an'ireny ohatra mbola lavitra atsika malagasy zany raha ny fijery koa mety ho diso fa fijeriko zay hoe ny malagasy tsy mbola ho afaka ho tonga am'ireny raha mamalagasy azy ka efa mono tahaka an'ireny na hoe Rwanda na hoe ary tadio tsara fa mampatsay le teny ray aman-dreny be fa maty moa izy filompirena tamin'izany Andriamatoa Dideratsiraka zay ray aman-dreninay tamin'izany de ny teny hoe fon'Andriamanitra Onosy ity Madagasikara ty tamin'ny taona 770 izy ny teny azany raika amin'ny 770 volana Aogositra nionga ny tombokilahy Dideratsiraka zany hoe ho an'ny malagasy zany na avaiza de tsarotra ho an'ny malagasy ny famono takan'ireny an-tany Nepal reny raha ohatra ka hoe entina ho fanoharana na ohatra mety ho tondrampitondra ngamba tsy de izay loatra fa amiko indray nefany raha miresaka an'izay ataon'ny fanoherana zay na ataon'ny mpitondra misy ankehitriny de tokony samy mijery reo inona no adingana ataon'ny fanoherana mba ho tonga ny nataon'ny mpitondra ankehitriny fa sao de dinga andava
fa misy dingana fohifohy betsabetsaka nina tonga an'ireo mpitondra reo na filohan-kehitriny ary tady tsara fa efa 20 taona nitondrana zao ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Raha afaka 2 taona ny 2027 izy dia feno 20 taona ny nabe ny tanàna azy Antananarivo. Dia izay fotoana lavabe ny omanany ho lasa filoham-pirenena izay hoe anana an'ilay mpanohatra, ananantsika mpanohatra raha tena nohatra tokoa tsika, so dia hoe teritereny avy any ambadika any fotsiny ka lasa anamafy le ho toerina ny fanoherana mandamomoka ho ataon'le mpanohatra ka makivy ny vahoaka zany zavatra zany, satria misy fanantenana hipotra indray zany hoe efa mijaly zay le mihina kafe sy mofo indray maraina, kafe 300 mofo 200, zay nge ny tetibola malagasy indray matofilo raha ohatra ka tena zoina tianay ty ambanivohatra ty, iny ihany no hanina ny apitso maraina iny, tsy misakafo ny atoandro, tsy misakafo ny hariva. Tsy tanàny tsy tenenina ny zavatra ny ankoatran'izay ny ara-piarahamonina sy ny fandriampahalemana sy ny fahafahany betsaka ny ezaka vita mpitondra, ary betabe ny ezaka mbola tokony ho ataony, ny ezaka tokony ataony io tabatabain'ny mpanohatra io, ka le ezaka tokony atao raha zany eo amin'ny toeran'ny mpanohatra na zany eo amin'ny toeran'ny mpitondra dia samy misikimponitra, samy mamenkibony fa mba hoan'ny vahoaka tokoa, ary zay voalaza atao anatin'ilay lampandrenana hoe ny vahoaka no masy mandidy. Zay zany ny zavatra hevitra voakanay ho an'ny mpanohatra, zay zavatra resahanay izay dia tsotra, raha manana vola entina hanoherana le fitondrana manda be io tsika, manda ho ihany satria tena manda le fitondrana misy ankehitriny, dia le olona sahirana ry ampiana mampatsiahy le horonan-tsary ny Robin de Bois. Raha efa hitanareo le horonan-tsary ny Robin de Bois, olona natiala sy nanohatra n'le fanjakana be, entin'le mpanjaka matanjaka be, manana vaso, manana le olona itokisana ny mpanjaka kely any amin'ny faritra be da be reny, atao ohatran'ireny fanjakana Robin de Bois reny ny ataonareo mpanohatra, dia hitanareo fa rehefa vitanareo mampitombo ny 500 andavanandro maraina, dia asianareo 500 koa ny atoandro an'le vahoaka, tsy mila manohatra akory nareo fa zay tsika vao mety ho tonga amin'ny heverinareo azy hoe tena ho Nepal tsika afaka tsoasy, satria tsy voatazon'ireo vahoaka reo rehefa tena vonina tokoa. Fa raha ohatra ka entina fotsiny ho fizarana toerana, ho fizarana mofomamy ohatra ny ataon'ny mpanohatra sasany hoe mba meo ny anjara brikiny anjaranay amin'izay zay efa be loatra zay efa tsy anginy zay, reny makivy ny vahoaka reny le retsy satria ireo vahoaka reny tsy miteny fa mandinika ary ireo vahoaka reo miaritra fa rehefa fantatra fa tena itsika ny manao an'le fanampiana ivelan'ny ataon'ny fitondrana, ary tsy koaraka ny fitondrana tokoa moa rehetrarehetra, fa reny ny zavatra ivelany fa mety hita dia tadio fa samy misitraka andreny na inao miteny io na ny olona rehetrarehetra zay iverina fa ndeha taxi brosy amin'ireny toeran'ireny na fiarana fiambanana, ary tadio fa ny vahoaka dia mora faly, ka raha ny 500 ananany ray andro ataonao tonga arivo dia enao amin'izay iteny rehefa avy eo hoe ity olon'ity no atosika eo satria mahafantatra momba anay. Fa raha enao misisika an'eo so dia mba makivy ny vahoaka le sisihanao eo, satria ny antom-pisisihanao eo zany aka-toerana, ka raha zany eo amin'ny toeran'ny mpitondra tsy hameko toerana ianao satria ianao tsy hiaraka amiko, dia zay ho avy amin'izay le adila politika amapolitika politika, dia lasa misy ny fandrafetana, misy ny fampiatsiana, misy fanakaiza le fiainan'le vahoaka, ikitika lalam-pandrenana ihany nefany. Le zava-misy manerina zao tozo zao dia mitondra zavatra goavana be fiovahana eo amin'ny famantarana ny hery misy eto amin'ity tontolo ny globe na ataontsika hoe bolabola tany ity mihitsy ny fisiany ady any Ukraine iny, ary nafantarana nitanjaka ny firenena nangingina mihitsy ny zavatra nisy tany Israel sy nataon'ny Iran, zay natonga ny Israel
nyembotra ary sanatria mivava araka ny tentsika malagasy hoe ohatra ny akovoakapoka kanjo ny verina indray naka ny Ukraine ny raharaha zay tena nahitana fa itsika nylahatra tamin'ny tandrefanyity kay a dia tena hoe variana fa tsy mahita ny ambany maso fa nitatsinana kay matanjaka lavitra no ny tandrefana zay zavatra zay zany a tokony ho hitan'izay hitondra eo raha ohatra ka izy tokoa ny fitondrana ary raha mpitondra ankehitriny tokony mahafantatra an'izay a ahitana hoe manahoana ny paikady indray a entina mpandrosoana sy hitondrana nyty Madagasikara ty satria raha ny rafitra misy eto amintsika ny dia rafitra demokratika araka nyvolazako teo fa le rafitra demokratika ny rafitra tandrefany dia io rafitra io ve no hoentsika amin'izao rivotra mitsoka zao koa hitohizantsika amin'ny fampandrosoana izay misy satria efa mirona makaty an'le BRICS sy le makaty amin'le tatsinanana ny hery na ny lanjam-bola raha zao iena ny euro sy ny dollara ary hita mazava tsara na ny zava-misy an'ny la France raha zao zay ny matimatesantsika zao dia misy ny fitokonana lehibe ary manohatra any filohampirenena frantsay andrimatoa Emmanuel Macron avokoa ny ratsy mangaika any Frantsa zay mahita fa efa tsy any mitandrevana ntsony ny hery miverina kely amin'ny tantara satria tantara zany ary nisy ny tamin'ny andron'ny Giscard d'Estaing ny vadika tamin'ny François Mitterrand satria nirongatra indray ny rivotra tatsinanana zay natonga la Frantsa ho socialista ka izay zavatra zay ve anisany koa anankitena ny rafitra lalam-pandrenana eto amintsika mila mahafantatra sy matsapan'izany ny mpanohatra ary inoko fa betsaka ny mpanohatra mahay an'izany sy mahalala an'izany kanefany a aoka mba tsy hoety mpanoherana be fatany so anamafy le manda be efa mijoro ka mahakivy an'le vahoaka le fanaintenana entin'le mpanohatra ary ohatra ka le vahoaka mihinana 500 isan'andro ny mitady royal sarotra hitady royal ray andro any tsy hananany vahoaka aty aminay fa ny 500 ary zany mbola tedavina ao anatin'ny 4 andro 5 andro zany vao hita tena tenenina zany dia zao rehefa tena ho tonga anatina fitantanana firenena dia mila mahalala ny rivotra mitsoka ihany koa manerana an'izao tontolo zao zay zany mba sosikevitra kely ary faneo-kevitra anay avy ambany vohatra aty fa dia mankasitraka ny TV Presse Madana mian'izao fotoana zao ahafahanay mba mampiseho ny fomba fijery avy aty amin'ny vahoaka mankasitraka anao Andriamatoa Rijarasoava zay ampatsahivina moa fa efa sombamoaka voafity tany amin'ny districtn'ny Akazobe ary nanoana an'izao fitondrana izao nanaiky ho vahinta atao anatin'izao fandarana manokana teto amin'ny TV Presse Madana zao. Makasitraka teto.